ndraiky orinasa frantsay mamokatra logiciel de gestion, logiciel comptabilité, logiciel ana vente, logiciel ana PRH dia sy ny sisa fa tsy voatery miseto daholo zavatra rehetra izany. Izy io dia miaraka kaiky amina orinasa tahaka SOFTWELL izay tatanako Mbolatiana dia izahay zany no mamatsy amin'io logiciel ireo mifiarahana miasakaiky amin'ny orinasa sage dia izahay zany dia agréé certifié mahazo alamanana anao izay famatsiana izay logiciel izay ka ny hetsika an'io dia tena manokana zany ny avy sage avy France mba hamoaka ny zava-baovao indray ao anatin'izay logiciel de gestion izay ka ny tena zava-baovao entona anisany dia ny fahafahana mampiasa ny logiciel de gestion na comptabilité na vente na gestion de stock sy ny rehetrarehetra any ivelany any ivelany toeram-piasana zany na ny trano ianao na atao hoe tsy eto Antananarivo ianao fa ny province na any ivelany mihitsy ny ara ny ivelany Madagasikara dia efa manana internet zany dia afaka manao an'izay kirakirana amin'ny logiciel izay izay mazany zava-baovao entina androany nampitaina tamin'ny mpampiasa rehetrarehetra zany amin'ny logiciel eto Madagasikara sy ny hoe mbola mampiasa vaovao mitombona dia misehatra zany mpamokatra amin'ny logiciel dia manomboka foana ny teknôlôjia vaovao ka anisan'ny teknôlôjia vaovao sy angatahan'ny orinasa rehetrarehetra izay hoe mandehandeha ny olona miara-miasa aminay nefa izahay te hanao ihany mampiasa an'ilay logiciel any ivelany any dia izay zany ny antony hoe hamalina an'izay fangatahana ny orinasa mpampiasa izay mihitsy amin'ilay version vaovao miketsiky zany dia zana entina isan-taona mamoaka foana hoe inona indray ny zava-baovao tamin'ity taona ity inona indray ny zavatra hoentin'ny vaovao tamin'ity taona ity ao anatin'ilay logiciel. Anisan'ny hoentina kosa ao androany dia ny logiciel de gestion de production izay hatramin'izay zany tsy dia tena hoe entina loatra teto ary tsy dia mbola misy mampiasa eto Madagasikara fa anisan'ny azo atao hoe lancena amin'izao fotoana izao